Dia araka sary famantarana teo dia ny fandarana meteo indray no arahanao amin'izao fotoana izao manolotra ny araba tompoko. Ny sarin'ny zanam-bolana dia maneho amintsika fa manga tanteraka ny lanitry gasikara amin'izao fotoana izao. Ny nandrafitra ny toetrandro dia mbola ny ala izay malefaka ary tsy maro toerana hatrany. Araka izany dia toy izao manaraka izao ny toetrandro no vinavinaina ho amin'ny rapitso faha-telopolo ny volana aprily 2024 sy 2025 sakeo tsara ny andro manerana ny Madagasikara. Afa-tsy ny faritra Betsiboka no olalovan-drahona ary aorian'ny fisavan'ny andian-javona vao maraina aty amin'ny faritra ny afovoantany. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia ny faritra Menabe sy Atsimo Andrefaniny, izany hoe raha marimarina kokoa dia ny any amin'ny faritra ny Atotany no ahitana orana tandrifin-drahona malefaka fa andrahona na andrahona vitsy kosa ny amin'ny faritra sisa. Ny maripana vao vinavina ho amin'ny rapitso tontolo andro indray dia tsy dia nisy fihetsehany firy no arana tamin'ny androany. Ho amin'ny rapitso maraina izao dia 10 hatramin'ny 17 degré Celsius ny aty amin'ny Atotany, 20 degré Celsius ny any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara any, ary any amin'ny faritra atsimo 12 hatramin'ny 20 degré Celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro ny midanika indrindra dia 4 degré Celsius any amin'ny faritanin'ny Mahajanga teo aloha. Raha ivoaka ivelan'ny Gasikara indray no andreo tanan-dehibe vitsivitsy dia tokony ho fantatra ary fa ho tsara ny andro amin'ny rapitso any Milan sy Paris any. Ibalika kosa masoandro any Johannesburg sy Bangkok ary anoram-baratra fahatriny Nairobi. Saika anorana tandrifin-drahona malefaka avokoa amin'ny rapitso andreo nosy rahavavy manodidina ny Madagasikara. Dia izay tompoko lahy sy tompoko vavy ny meteo antsika eo amin'ity alina ity, manome fotoana anao ny tenako amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.